ifarana amin'ny faharoa amby roapolo me ny fankalazana ny faharoapolo taona ny fidy. Roapolo taona ny asana tany foton'ny fiarahamonina mba ho fanatsarana ny toe-piaina amin'ny mpiarabelona isan'izay sahirana indrindra. Roapolo taona nanorenana sy nanarenana ny fototra-fitrasa manome aina ny fiarikarena sy ny fifaneraseran'ny mpiarabelona ary ny fiatsaram-piainana ankapobeny. Ny 12 me amin'ny Sivora ao amin'ny Café de la Gare fanolorana mari-pakasitrahana fizarana ny loka tamin'ny faninanana fiahina mpiarabelona. 12 me ao amin'ny Hôtel Carlton takarivan'ny Piray antoka ho fiahina mpiarabelona. Ny farana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny fidy nitoy ny asany traikefa Tsangambato fiahina tsy miato. Eo ambanin'ny fiahin'ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean